hoe amin'ny resaka inscription mpianatra zao ny fahazahoana note tsara tena misy risque na corruption be satria ao mety anaovan'ny olona kolikoly ara-pananahana fanaovana tsolitra ny eo ihany koa hoe mahafantatra olona izy dia mahazo note tsara fanavakavahana dia ny ankoatran'izay koa ny fanaovana faux diplôme fahazahoana diplôme moa zany misy risque na corruption be satria mandoha vola koa izy dia mahazo an'izay mahafantatra olona corruption sexuelle eo ihany koa ny hoe mampiasa an'izay faux rehetrarehetra nanany azahoany an'ilay fangatahana vola izay no tena betsaka dia eo ihany koa ny hoe fahafantaran'olona fa raha miresaka hoe iza no tena mpanao anazy dia vao marina teo moa zany hoe ny filohan'ny université no anisan'ny tenenin'ireo olona ireo zany hoe mpanao an'ilay izy olona teo amin'ny 27,000 teo moa zany nanaovana fanadihadiana ao anivoan'ny ohatrany hoe personnel administratif et technique ao amin'ilay sekoly fa ny tena ny faratambo zany teneny olona hoe tsy dia mpanao an'izay zany no niveau ministère ny éducation nationale fa voateny tao daholo na ZAP na DREN na Cisco na FRAM. Ny resaka mombana kolikoly araky ny efa nolazaina teo ny tenenivon'ny Transparency International Initiative Madagascar dia manjaka mafy ny resaka mombana kolikoly ara-bola ka izay manambola ihany no afampanadinana ary mahazo ny diplôma sy ny noty ambony ary misy kolikoly ihany koa amin'ny sehatry ny ara-pananahana ao anatin'izay fanararotana ranofo izay ataon'ireo mpampianatra mba hahazahoana noty tsara ihany koa ny anivon'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara araky ny tatitra nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara ITM niaraka tamin'ny tetikasa miarina sy ny ministèran'ny fanabeazam-pirenena izay nanolotra azy tenen'ny fampahatarana moa hoan'ny mpanao gazety izy ity midika izany zao raha zavatra hitatsika ao anatina sehatra mombana kolikoly eto amin'ny tsy voizao ane io zany raha ny sehatra iraisam-pirenena ny resahantsika ny resaka mombana kolikoly eto anisa amin'ny tanany lara voalohany tsika lainga fotsiny sy kobakambava ny tenena hoe iady amin'ny kolikoly isika eto Madagasikara rehefa misy antso tafiditra dia raisitsika ihany ny zavatra misy zany ao anatina sehatra maro isan-karazany eto Madagasikara dia mazava tsy misy olona mihitsy ny eto anao lava tanana raha hoe za namana olona tsara zao dia hitondra boinina anankidimy tady mazava tsara aloha fa fepetra iraisam-pirenena ao anatin'ny fanomezana lahara-pamantarana izay miainga dia iny seha-pamantarana iny tsy maintsy hita ny sehatra rehetra iraisam-pirenena izany hoe nanana vitana ve sa nanana inona zareo raha sidina tenena bakabaka tena raha voatsirika ireo radara rehetra maneran-tany ohatra ny firenena-dehibe any Amerikanina ohatra azony atao tsara ane zany ny tifitra andreo fa rehefa mijery izy mandeha ny sidina rehetra tsika rehefa mandeha rehefa misy sidina rehetra eny dia hita ao anaty radara avokoa reny hoe iny ny aingatary andeha arianana dia hita eo laharany ary mpanamory io tsy maintsy rofa ravakeliny hitatsika zany iza zany io so hoe dia fanilikiliko eo ihany io dia ihany io dia hoe izay nanotsana dia izay afaka tsisy afa-bely eo ao anatin'ilay izy raha ohatra ka hoentitsika ao anatina sehatra maro isan-karazany zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena ny resaka mombana kolikoly eto amintsika izay efa rahantsika mahita fa be dehibe io mitana larina voalohany amin'izano any anivon'ny fanabeazana ministera fanabeazana io dia fanabeazam-pirenena io ao voalohany ny faharoa fitsarana mifanatsa atao hoe voalohany daholo hoe ny fahatelo ny mpitano filaminana tsy nahagaga le fanambarana nataon'ny izy teo lay hoe nataoko mpanolotsaina vetivety teto amina fotsiny ozy izy iny dia aveo dia nasoroko le filohan'ny anteny merandoolona ny teny izy ene tamin'ny andro ny alarobia re olona hoe miangavy anareo mpitandro ny filaminana manao PR mba tsy haka vola amin'ny mpamily sy mipanampy ny mpamily mivaky mipatsilana zany zaho izy efa mpitandro ny filaminana mahafantatra tsara an'io fa mikaikaika reo fiara zany zany zavatra efa elany nisy zava tsy hoe voandroany voaforonina eo dia voateraka tsia ao anatina sehatra maro isan-karazany zay fantatritsika mazava tsara ny zavatra misy eto amintsika fa eo akorony tsy hoe averina pasohana indray ny domy dia mikorotana zay samy maky eo tsy izay fa misy foana ny olona lavatanana eto amintsika misy foana ny zavatra zay misy ao anatin'ireny sehatra ireny hoe inona ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena maninona marina moa efa tafiditra ao ny Elinora Zafimanana 50 rany anazy ny farany
izy ihany aloha raisiny raha ohatra hoe tafiditra eo izy ny zavatra misy zareo to amin'ny tany sy firenena dia tsotra manoloana ny tranga rehetra eto amin'ny tany sy firenena ao anatina sehatra toytoy satria dia manala baraka firenena ianareo kopatany ianao honorable Razafy Manandray be Henri Florian mbola mihaino any namana any izy any makasitraka anao hoe anaovana kopatany koa raha tolo-janahary sy izay manaraka ihany koa zangy eto foana e hoe ela tsy anony za eto foana isan'andro ny zavatra misy zany manoloana ny raharam-pirenena eto amintsika tsotra ny e raha ohatra ka ny zavatra apetraka eto amintsika amin'ny famaritana ny tena rafitra misy eto Madagasikara zay ela nresahana teto foana e hoe tsy olona mihitsy ny olana eto amintsika fa rafitra tsy mahay manaraka an'le rafitra dia ao anatin' zany sehatra rehetrarehetra zany manamarika tsara ny tompona andraikitra isan-karazany tsy hoe akory ny tondromolotry ny kisonampizogany io mba dia zay nanontsana an'io dia zay afaka miala maina fa nareo zany voza tsy zay tsy sen'zany eto fa zay rehetra voasaringotra ao aiza marina moa zany andre matotsay reto FBI nafaranao reto dia itsy io ihany koa le resaka hoe nanafatra an'zany isika tsy zay za tsy nanafatra an'zany fa teneny hoe ianareo hoe iza tsay nanafatra azy ty efa ve Razafy Manana Erinao efa misokatra Razafy Manana Erinao dia afaka miditra ianao malonona ny tranga rehetra Vany Tomasina izy satria ny solotenan'ny mpanao gazety Vany Tomasina ny miditra ny zavatra apetrakintsika zany ao anatin'izay rafitra izay mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy intsony ny rafi-pitantanany eto Madagasikara inona ny anton'izany le nataon'le tany atampony dia arahan'lisana ambaratongany zay ataon'le mpitondra eniny dia manaraka ane le olombotendry iza le olombotendry eo tsy haisin'le mpandihany dehibe tsika amin'ny resaka hoe sadeky ty dia hoe inona ny tombontsoa azontsika eo anatin'io misy tombontsoa eo azontsika eo anatin'io a dia inona zao manontanina re fa inona marojaona ny tombontsoa azontsika eo ny tombontsoa azontsika eo anatin'io tompo lasy vavy dia mifahadiovana misy fahadiovana mandritry ny herinandro eto amintsika dia avy eo miverina maloto zay zao tombontsoa ray zay satria izay ny tena mampalaza tsika zany tena mazava be malaza ny sehatra raisam-pirenena mahay manaja vahiny fa tsy mahay mifanajy eto teny zao tena za mihitsy za maro jaona raha tinino miteny ny sehatry ny mpitondra zao eto amintsika dia zareo etsika fotsy zay zao no mpitondra eto amintsika fa mpanohatra zao dia ny volomboasary jereo tsara ny e lasa lany andro any amin'ny sehatry ny tambajotra tserasera amin'ny famalinany reny ny mpitondra zany ve re olona dia ay zany le toetsaina lasa ohatra mirefarefa amin'ny tany anie zany toetsaintsika zany e ny zavatra zay misy eto amintsika ao anatina sehatra maro isan-karazany dia mazava ny amin'ny hoe inona ny tena zavatra misy ao anatin'ny zavatra zay apetrakitsika ao anatin'ny toyitony dia rehefa misy zany ny zavatra toy ireny dia mazava ho azy ny hoe inona no apetraka ao anatina sehatra 35 ny farany apetraka ao anatin'izay rehefa ora Zafy Manana Erinao dia raisitsika izy amin'ny antso zay efa tokony hiditra satria dia efa mimakomanao ny tovolahy ny zavatra ao anatina sehatra toyitony izay lany andro iato eo any amin'ny sehatry ny famalinao anatin'ny tambajotra tserasera ny mpitondra eto amintsika dia avoaka daholo rekoto maro isan-karazany mamaly any anina dia mamaly any anina dia kalamaina tadima zavatsara ny e fa raha ohatra ka misy olona eto amin'ny tany sy firenena ohatra le raha isika tonga dia le zay le hoe etsika fotsy reo zao zany ny mpitondra satria ny orange zao tena mazava be tsy le orange le tambajotra tserasera ny volomboasary aloha ataontsika an'izay zareo volomboasary zany zao mpanohatra fa jereo foana ny misy zao io efa nahazo fakataovana ny tena nivon'ny préfet maro isan-karazany isa le afakandro solombavam-bahoaka ny mahajanga ametraka samboady izy amin'ny asabotsoavy izao rapitso dia lazaina indray fa tombotra ohatran'ny oritsaka izy ity dia tsy mahazo mamory vahoaka fa mbola ao anaty fandraisana sadek nga raisina amin'ny mahajanga aloha azafady fenoasina angamo tsy atao sa hiparitaka manerana ny tinosy ty ve izy ao anatin'le fa 5 fa 7 fa 7 ny volana ity dia za zavatra rehetrarehetra zany zany tokony ho faharitantsika mazava tsara ny zavatra zay misy ao anatina sehatra izay apetrakitsika eto Madagasikara hoe tsy mahazo mamory vory vahoaka zay ile teneniko teo foana hoe reto ny tena mpitondra
fa ny mpitondra am'izao zany de mpanohatra izy zay zany ny zavatra misy de ao anatina rafitra eto amitsika rehefa izy zany ny afaka manao ny teninareo to be de be ny solomavamboaka nametrahana samboady maro be teny andalana tapakara ny lalana raha isika nisaparitra de raha iteny zany ve afakandro hoe rehefa tsy mety tia mahajanga de any Antananarivo nametraka samboadiko de ahoana efa nisy iny zany teto amitsika tao anatina sehatra maro isan-karazany hoe nanao tatitra ny solomavamboaka maro be tany fianaratsoa tany mahatsiatra ambony nisy zany teto amitsika aza mody fanina amin'ny raharam-pirenena raga nisy solomavambahoaka zay nanao tatitra teto amitsika tany faritra maro isan-karazany zay fivondronany reo olom-boafidy tam'zany am'izao teneniko zao zany reo olom-boafidy am'izao fotoana zao ho amin'ny anketiny zany ty olony ty inona tena tahorany lazaina fa le ministre serasera moa de lasa miteniteny foana olona mpanohatra maivana be maivana ve de inona ary atahorana anazy ary tena maivana izy de aveloariny izy aneo hevitra hitanareo zany hoe tena maivana zany fa raha maivana oatra volomborona izy de meo sehatra rany izy ze sehatra menareo azy meo azy ohatra ny collegium meo azy ze sehatra tsy fidia reny ombala be vozony reny tsy mifidy tany adina fa tsy manao ohatra anareo zay le izy manahirana le raharam-pirenena amin'ny ankehitriny ohatra mampiady akolajamba hoa apedina tsy miady de avela mitsainiko any namana zay misy ataonareo am'izao fotoana izao de lasa ny le tambajotra tsera any ny valina le izy aiza zany ohatra mangingina zao de veriverezinareo ny olona hafa ny azo veriverezanareo amin'ny sehatra maro isan-karazany fa ny vahoaka malagasy de manaraka ny raharam-pirenena hoe aiza moa ty raharam-pirenena ty nisy von'olona tary aiza ny toan'izy io de farana oviana iza nefa voasambotra de iza nefa niditra ponja de iza nefa nanaovana fanadiadiana iza ny afaka firy maty nangina zao nareo de tampotampoka teo de fa ny olona efa zay nangatahany olona atao ny fanadinadiana makasika an'ity olony ty rehefa tena mahavaivay be ny dienina de modina voaka tampoka de namoa hoe nampidinina ry aponja ry ana de sasany araha maso ariana any fa maninona rehefa miditra ponja de miara-miditra maninona rehefa misy fanadiadina eto amin'ny tany sy ny firenena zay ny tena mahagaga ary tena mahasorenana foana zay ny anisan'ny hipetrahako amin'ny fahanginana foana matetika rehefa misy fanadiadina eto rehefa voasambotra manondra ny BC hoa izy rehefa voasambotra BC miaraka amin'ny atao ny fanadiadina miditra ponjany ireo olon'ireo reo telo voateniko reo fa maninona misy fanadiadina eto amintsika sehatra raisam-pirenena Andrianarisoa mivoazy nanonona ny radio elandriny ireny izy aiza zany zao nakatona ve clos zany zao ve iny raha iny misy raha am'izao fotoana izao bo inona aiza zany zao efa ora zafy manonerinao raha isika zay anjo tafiditra raha aloha eny tompoko miarabanao eny tompoko ny hevitra kely amy raharam-pirenena mba manakola zay zao ny zava-misy raha tena dinina tsara efa recidiviste io fitondrana io zao ny antony ilazako an'izany raha tadiditsika raha Romivos resaka kolikoly avo lenta tany Londres de zao resaka roplanina io kolokolo avo lenta aveza le inona ny toerana misy an'le ministry ny transport aloha tsy tao amin'ny présidence tao amin'ny présidence io ka ahoana ny fialalan'ny président républicain zany Romivos tao amin'ny présidence ity koa tompona ndraikitra tao amin'ny présidence dikan'izany efa fanao le izy zay ny lazako hoe récidiviste io fitondrana io zavatra efa nataony taloha mbola niverina indray zao de mieritreritra zany fa hoe dondrina daholo ny vahoaka malagasy azafady tompoko zay no azoko lazaina fa misaotra betsaka makasitraka anao ny zavatra misy ene zay ngeny tena zavatra mandeha anatin'ilay izy raha ny fanatanjahantena zao misy le ataontsika hoe faute répété zany hoe famerinana an'le fahadosoana de essai de pénalisation valin'izay ny atsika eto be de be famerenana fahadosoana ataon'ny mpitondra aiza ho aizy zany tsika ny zavatra mipetraka zany eto amin'ny tany sy firenena tsotra be
mandray fepetra ny vahoaka malagasy na fepetra ny fanandrify azy ny vahoaka malagasy nametraka anazy teo na fihirisan-jato na fihirisan-jato rehefa ataoko inge nytaremarika am'le mifidy hoe fihirisan-jato marina moa nametraka anazy teo ohatra ny manodidididina ny 20 isan-jato ohatra ny nambamboarina fotsiny nisy sary mihetsika tao nisy fanodonana orona tsara tao anatin'ilay izy de nisy ny tapenam-bava tao de nisy ny ramatahora tao de nisy ny tsindry azolena tao de natahotra de nikombona avokoa ny rehetra de izany rehetrarehetra zany mila fataritsika hoe aiza zany ny fanapahan-kevitra de zay rehefa nametraka teo ny vahoaka de miverina ny vahoaka ny fahefana de antsara ny vahoaka io na misy iny eto amin'ny tasy firenena misy na mandray sadekitsika na tsy mandray na mandray ny filohan'ny filotika na tsy mandray azo atao foana io amin'ny fomba rehetra am'izay fanehoan-kevitra izay fa ho amin'ny ankehitriny zany lasa tapenam-bava ny vahoaka malagasy ohatra ny tongobolo tsy ahafahana migika intsony de ino ny zavatra misy de iteny zany tsika veloeranga izy eo fa izy ny eo afaka atao tsara araky ny lalam-panorenana rehefa tsy nahavita zay koa nge ao anatin'le izy rehefa tsy nahavita araky ny tokony izy zay fanampy napetraka tamin'ny vahoaka sy ny fampanantenana de azo nataony fanapahan-kevitra ny vahoaka maro an'izany manapa-kevitra hoe efa tsy mety tsony atreto any ny volony dora ozy ny ankizy de manapa-kevitra ny vahoaka malagasy maro an'isa hoe ndao fa lasy zao arany de aiza hoe zany makasika izany izay nge le fa metrahantsika an'io hoe io rafitra io mila rahantsika aiza ho aiza ny rafitra eto Madagasikara tokony rehefa ohatra ny tsika ohatra zao za namana olona tsara zao miborioka ao anatin'ny sehatry ny fiarahamonina misy fitsipika anie zany ao anatin'izay raha vao atao anatin'ny ty orinasy ity miborioka de misy fitsipika iraisany eto io le fitsipika ifampifehezana ifanarahana raha vao mivoaka eto de efa anatina fiarahamonina indray zay misy fitsipika indray eny ivelan'ny fiarahamonina de izay rehetrarehetra zay zany tokony fantatry zany ve re olona de mila ampahafantarina foana fa tsy hoe arangaranga fotsiny hoe efa tonga ny FBI so de le FBI le fiombahoaka iombonana raha le fanalavana an'le izy so de mba izay so de mba efa fotoana an'le fiombahoaka iombonana izy ty ary tadiova be debe ny andraikitra zay saniny raha ohatra ka raisitsika izany hoe sehatra ao anatin'ny FBI le tena izy zany maro be manko ny olona no manontany tena fa inona marina moa zany ny tena zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana an'ireo tranga zay misy eto amintsika ireo azo atao tsara zany raha ny zava-misy ao anatin'izay raha isika ny stafitra miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao eny tompoko mba fisikesitra ary filasana zava-misy ihany koa zava-misy zany de efa tsy misy miafina ny vahoaka malagasy fa de tena tsy natao hitondra ireo amin'ny fitondràna amin'izao fotoana zao fa natao anapotika hoe voafidim-bahoaka tsy voafidim-bahoaka mihitsy fa voafity tamin'ny alatra rehetrarehetra manaraka zany dia fantatsika zany izy hoe tendra mpanisaka lalam-panorenana efa maro de maro mahitsy ny zavatra nisakitsahany amin'ny lalam-panorenana io ka mampisika ny ombofita parlementaire eo amin'ny assemblée nationale mandrisika andreo indrindra aleo anatin'ny tokotanohatra mba anazava andreo sombavambahoaka mpanoana amin'ny fanjakana mba hiezaka amin'ny lesina azy hoe titika ane ny firenena mahatranery vahoaka mba ilaza tena zava-misy ho an'ireo sombavambahoaka mpanoana ny fitondrandreo ary mba ampiseho ireo fandikana lalam-panorenana maro be zay efa natika izao mpitondra izao mba hanaovana ny ampesement-nay filoha ka mampirisika misy fombavambahoaka mpanohatra sy ireo sy mankatao izao fitondrana zao mba 2 minitra eny nanantsika azy de afaka miveriny anareo
ao anatin'ny sehatra toy itony. Ny raha jerentsika izay satria dia be dehibe tsika no manontany tena raha isika ny andro tafiditra miarabanao. Eny tompoko. Elaela indray zany. Eo foana. Afaka kokoa le misy anao ko zany izy reza. Ena le fanarana ohatra vanahin'ny fiancé. Ny izy marina le zavatra efa tsy mandeha raha mahita tena metraika aringaty iny tena hita metraika mihitsy ny fahotiny vahoaka malagasy aloha am'izao fa vita ho tenenina foana zay zava-misy. Nefa na zana zany sy le anina fa averiny kely eo le hitanao le mpaninanao le hoe amarana fandarana taminy le araka amin'ny akohay le izy ny tononkalo fa izy iny le nataona sy akohay dia ianao nanao an'le izy ireo le paingitra moa ny akohay nanao an'le ray. Izy moa fa enregistré dia voafafa kely ty fa baingavina fa elaela ny angava fa tsaika hoe tadidiny zalao amin'ny fantarana hoe fa dia bavereny kely fa farany iny sady aingo fantara tsika makasitraka makately makasitraka anao. Ny tena zarasa zany raha ohatra hoe ny FBI manokana no resahantsika dia tena le izy aloha fa raha ny zavatra eritreretiko aloha dia hoe feombahoaka iombonana izy ty hoe fotoana zany zao ao anatin'izay feombahoaka iombonana zay. Miarabanao efa tafiditra namana olona tsara afaka mitondra faneho-kevitra. Eny tompoko. Morondavany Menabe. Maraba antsika avy any faritry Menabe ihany. Eo. Efa nisy fotoana ny tenenako teto fa efa nahavita dingana dingan-dava ny frantsay. Mpikambana satria mpikambana amin'ny communauté internationale ty Madagasikara ty e. Fa toa tsapa toy ny tokamonina tanteraka ilay firenena. Ny Union africain, européen, ny SADC, ny amerikanina, na ny seha-pikambanana hafa toa ny CNUD, ny COI, efa ela isika no miaraka tamin'ny FAO. Efa ela ny nandrenesana ONU. Ao ny mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ny sisa. To manao alasa fay fotsiny ry zareo reo rehefa raharaha mahakasika ny Madagasikara. Ka ny fitenenana re matetika dia ny hoe ny tsy fitsabahana amin'ny raharaha tokantranon'ny Malagasy. Tsy mitsaha mitotongana Madagasikara. Tsy mety mandroso. Asana fiaraha miasa amin'inona avao tsika ty. Natao ny fifidianana filoham-pirenena teto farany teo. Ny sega olana goavana ny vahoaka sy ny kolektifa ny kandida. Dia tsy mahatapakahatra indray hon'ny observatera nalefa taty. Nefa dia ny mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara ny takina tiarovany zony mpifidy sy ny zony ireo mpirotsaka ho fidina ary indrindraindrindra mba tsy hisian'ny zanatsindrian'ila. Ny filohan'ny antenera-pirenena mihitsy no nitondra ny tatitra sy ny taraina. Roa minitra ihany no nanantsika anazy dia afaka miveryntsika ao anatina sehatra toy itony dia ho raisitsika foana ny antso tafiditra. Ny Federal Bureau of Investigation izay moa zany le tena FBI le any Amerika io toerana iasany dia ao anatin'ny faritra États-Unis asa lehibe manadiady heloka be vava federal resaka momban'ny fampirorona sy ny maro isan-karazany. Ny miady amin'ny fitsokolovana ihany koa ataon'ny vahiny ao anatin'ny taniny ary miaro amin'ny fanafiana sy ny loza mitatao ao anatiny. Izany hoe manana polisy mitondra fitaovam-piadiana afaka misambotra olona izy ireo. Izay no tena asany raha le tena le teneninareo. Fa raha ohatra ka le zavatra eritreretiko dia le hoe fombahoaka iombonana dia efa fotoanan'izao. Efa fotoanan'izao ia satria dia betsaka ny olona no manontany tena hoe fa inona zany. Voanitra samy variana ve tsika sa voany be manaiky dia zay ataony eo zany dia ataony.
na ireo mpiaradia amin'ny arany amin'izao fotoana izao efa tsy mahita ambaratsony iza zao ny hitantsika samy teny amin'ny ankehitriny satria efa tafiditra ao anatin'ilay izy raha zavatra eo mba masonao ve tsy fantatrao no mitatana an'le raharam-pirenena dina zany ny zavatra isy be de be iny zavatra nisy teto ny volamena mivadika vy ny resaka momba ny volamena zay mivoaka teto tonga tany Afrika Atsimo tonga tany Nosy Komoro ny tsambikina teto ny biby maro isan-karazany de tonga tany Tailandy zany rehetrarehetra zany ve re olona de mbola hojerena fotsiny sanatriavy mivava ve de hojerena fotsiny ohatry ny tanina lavona ny zavatra zay misy fa ny zavatra zay misy eto amintsika de andraisana fanapahan-kevitra io tsy misy io le afatry nomba labe maso io tsy adidiko zao samyrery fa adidiko zao sy anao de miara-miombon-kevitra ny rehetra hoe inona marina moa zany ny tena foto-kevitra ijoroany zany teny zany de miara-mandray hevitra amin'ny fanapahan-kevitra zay nge le fanapahana hevitra iraisany vahoaka maro be de be nge mety nday iteny zao ohatran'le olona le ny vahiny teto hoe rehefa miala eo ve izy de ianao ve nisy olo anazy fa itsika ve nalala re olona tamin'izany fotoana izany hoe rehefa niala teo ve ny Philibert Tsiranana filoham-pirenena tamin'izany de nafantatra ve tsika hoe misy amiraly zay capitaine de frigate tamin'izany fotoana izany no tonga eo amin'ilay toerana nafantatra ve tsika hoe rehefa niala teo inga ratsiraka didiny azy de ingara valomanina marika ny tonga eo amin'ilay toerana nafantatra ve tsika hoe rehefa niala teo amin'izay toerana zay honorable atina miarabanao rehefa niala teo amin'izay toerana izay ingara valomanana de inga rajoelona ny tonga eo amin'ilay toerana nanana zany fa raha izay eritreritra zay no etsika hoe iza nitondra eo misy olona foana olom-bavovaka mitondra eto amin'ny tany sy ny firenena fa diso be le fametrahana zay le teneniko hoe tokony apetraka ny misehatra zay tokony isy azy ny olona rehefa misotro ronono satria lasa miteniteny ny zavatra tsy tokony ho resahana ao anatin'izay zany de mieritreritra vahoaka malagasy hoe ahoana ary zany resaka zany rehefa mipetraka eo amin'izay toerana zay ny olona tsy maintsy misy foana eo raha pitsora afaka afaka mahafantatra hoe ay ve ty olony ty marina lasa mpitondra andray ny tany sy fire rehefa lambahoaka ianao rehefa timbahoaka raha nadio tamin'ny voalohany fifidianana teto amintsika mazava be anely ny mazava ho azy ohatran'ny karatrinay vao ane ny zavatra misy teto amin'ny tany sy firenena fa io tsy nandeha tany amin'ny lojika mpifidianana teto amintsika de anika ny zavatra misy lasa izao le fairany lasa le vahoaka malagasy ny lasa atao sorona ao anatin'ilay izy lasa le vahoaka malagasy no mibaby ny trosa hatramin'ny taranaka zay mbola ifandimby mbola ibaby azy zany de mety eritreritra ndray sasany inona moa ny idiranay amin'izany misy idirana reo be de be ao anaty misy idira rehefa mbola matsapatena anao fa vahoaka malagasy de misy idiratsika ao anatina sehatra maro isan-karazany fa raha io reo ifaniliana ohatrany atondro zareo eo rehefa misy zavatra tsaratsara de ay miseho izy ary miseho amin'ny fahitalavitra hoe ty zany navita an'izao miseho amin'ny fahitalavitra fa rehefa misy zavatra tena mavoasarinitra anazy ray manontolo eo sy ny firongo sy ny mpandehana de mipirina ny daholo zao mba sevo mba miteny eny eny mboribory tany fahadimy le miteny lava iny tsy tapena mbava mihitsiny le aiza hoaizandromba ivava ary katsetsaka no mipetraka anazy iny de isika zany eto Madagasikara tokony mametraka am'izay hoe efa fotoana zao efa goavam-be io efa tena hoe misangy efa tsy hoetra lotsony ny rano efa tsy eny atenda itsofa efa mandifitra efa 3 metra raha mijoro zany ianao za zao 1m80 de raha mijoro zany de mbola misy 3 metatra eo amboniko zany efa sepitra zany de vita de ohatr'izay le mentsady an'le vahoaka malagasy faly ny olona hoe mahafaly any mahita vahoaka malagasy ao anatina fahoriana afaka metseny ny grande surface mitohana famovozana za ve le tenen'le olonde zay le teneniko hoe rehefa olondehibe anao efa misotro ronono de metoerana sahaza azy tsy adala ny mpitondra hatramin'izay teto rehefa feno taona de misotro ronono e